manolotra ny araba tompoko araka ny efa natsidika tamin'ny fiandohan'ny herinandro dia misy rivo-doza miforona atao anatin'ny faritra masina misy atsika. Ity zany aloha no rivo-doza voalohany ho amin'ny vanim-potoana 24 raika amin'ny 20 sy 2 raha hitantsika amin'ny sary avy amin'ny zanabolana izao dia any amin'ny manodidina ny 703 kilometatra avaratra atsinanan'ny Antsiranana no misy ny Fohibeny izay mizotra miaka-andrefana somary atsimo andrefana izy ary tombo hery atao anatin'ny 2 andro manaraka ka mety ho lasa rivo-doza mahery. Na izany naty izany aza nefa dia lavitra atsika no misy azy ka tsy ahina akasika na isy fiatraikany amin'ny toetry ny andro eto Madagasikara. Dia izay ihany koa no filazana tokana mahakasika azy ity fa andao iverena atsika ny antsipirian'ny toetry ny andro ankapobeny eto Madagasikara dia saika mivangongany amin'ny faritra avaratra sy avaratra andrefana ary ny ilany andrefana nosy iny aloha ny rotsakorana amin'izao farany herinandro izao. Ny maripana kosa dia vinavinaina hiakatra tsikelikely fa nevikevoka be hatramo zay aty amin'ny ilany andrefana sy ny atitaniny atsimony Madagasikara iny. Andao jerentsika amin'ny antsipiriana ary vinany toetry ny andro raha ho amin'ny rahampitso maraina dia andrahoana mety raha natandrifondrahoana ny aty amin'ny fahatry Diana, Sava, Analanjorofo, ny faritra Atsinanana mihitatra hatrany Alaotra Mangoro ary ny ilany atsinanan'ny fahatry Sofia. Andrahoana kosa ny voamaraina fa mety hisava miandalana ihany moa zay rehefa misandratrandro ny any amin'ny fahatry Melaky, Boeny, ny ilany andrefan'ny Sofia mihazo amin'ny Betsiboka, Bongolava, Nalamanga, Itasy, Vakinakaratra, ny ilany atsinanan'ny Amoromanisy, Matsiatrambony ary Mipaka hatrany Avadivavity Vinany sy Atsimo Atsinanana. Ny ilany andrefana sy ny tapany atsimo moa dia saika ho maina na ibalika be mihitsy ingaby masoandro. Raha ny tolakandro kosa indray dia azo oram-baratra mety alohavana na rahana tafitra indraindray ny any amin'iny faritra avaratry Madagasikara iny fa andrahoana mety fakely ihany ny herintsika isina tandrifondrahoana indraindray ny aty amin'ny fahatry Melaky mihazo amin'ny Bongolava, Itasy, Analamanga, Vakinakaratra, Moromania, ny ilany atsinanan'ny Matsiatrambony, Mipaka hatrany Avadivavity Vinany sy Atsimo Atsinanana. Ny ilany andrefana sy ny tapany atsimo nosy moa dia saika ho maina hatrany ny andro amin'ny ankapobeny. Raha ny vinan'ny maripana raha ho amin'ny rahampitso zao dia manodidina eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 degré eo ho amin'ny afovoantany raha toa ka mananky hatrany amin'ny 4 degré zay any amin'ny ilany andrefana sy ny atitany atsimo andrefan'ny Madagasikara mihazo any ranohiry iny koa moa zay. Andao ary jerentsika indray ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny alahady izao dia azo oram-baratra ny aty amin'ny fahatry Sava, Sofia ary Diana torak'izay ihany koa ny any amin'ny atitany ny fahatry Melaky mihazo amin'ny Androvazo, Bongolava, ny ilany andrefan'ny Tasy ary ny manodidina ny distrikany Mandoto. Azo orana tandrifondrahoana moa ny morotsiraka ny faritra Analanjorofo sy Atsinanana raha saika ho maina ny faritra sisa rehetra. Ny vinan'ny maripana ho amin'ny alahady izay zao tsy dia misy fiovana firy fa mananky hatrany amin'ny 5 degré hatrany aty amin'ny manodidina ny Morondava. Andao faranantsika amin'ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny alatsinainy ary izay dia azo orana tandrifondrahoana hatrany aloha ny aty amin'ny manodidina ny Samborano raha toa ka azo oram-baratra mety alohavana na rahana tafitra hatramo moa zay ny aty amin'ny manodidina ny fahatry Boeny, Melaky, ny tapany avaratry amin'ny fahatry Menabe ary any Bongolava. Ny faritra sisa rehetra kosa dia maina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha ny vinan'ny maripana amin'ny alatsinainy izay zao dia manodidina eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 20 degré hatrany ny amin'ny afovoantany, 4 degré kosa ny amin'ny ilany andrefana nosy mananky hatrany amin'ny 5 degré moa any amin'ny manodidina ny fahatry Menabe. Ny morotsiraka Atsinanana dia manodidina eo amin'ny 30 na 3 degré eo ny maripana ambony indrindra. Dia izay indray raha ny vinan'ny toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.